iverenina kosa ny tontolo politika dia nisy ny fanambarana izay niraisan'ny mpikambany ao anivon'ny HVM io ariva io toy izao ny votoatan'izay fanambarana izay. Nanambarana fikambanana hery vaovao amin'ny Madagasikara na ny HVM fa hitsangana tsy ho ela ny antoko politika HVM ary hiatrika ny raharaham-pirenena amin'ny lafiny rehetra ny antoko. Nanao fanambarana mikasika izay indrindra ireo mpikambana tetsy amin'ny foloben'ny HVM etsy Tanimena. Fa nampitandrinareo mpisoloky sy miteny amin'ny anaran'ny HVM ihany koa ny fikambanana HVM. Misy olona zany amin'izao fotoana izao izay miteny amin'ny anaran'ny HVM vondrona politika. Dia ny tiana hiapetraka fotsiny dia izay hitanareo manatrika anareo etona no HVM ary afaka miteny amin'ny anaran'ny HVM hatreto aloha. Ary raha olona misy olona ny miteny hoe izy no HVM politika dia miresaka dia misy ara dia samy misy loko mihitsy mangataka vola aman'olona miteny hoe izay no misolotena ny HVM maka vola miantso ny olona hoe arao zay andaotsika ametraka vola ametrahana andrahanina na ranona amin'ny toerana fifidianana ho avy sy ohatran'izay. Ka izay le zavatra ohatrany misy ina moa zany fikorontanana kely zay no nahatonga anay zany mipetraka eto analohanareo dia teny amin'ny fomba ofisialy hoe raha vondrona politika HVM rehefa tafapetraka tsara izay dia izahay reto ihany no hiteny azy aminareo amin'ny fomba ofisialy, hiteny azy amin'ny rehetrarehetra ary ametraka ny olona amin'ny faritra tsirairay izay tokony isan'izany hiteny amin'ny anaran'ny HVM. Efa mahasarina ny sehatra nasionaly amin'izao fotoana izao ireo mpikambana ao anivon'ny HVM.